pejy kolotsaina kosa no entsika maranana ny vaovao amin'ity alina ity. Mankalaza ny fahavalo taona nisy Madagasikara Mozarium amin'ity taona 2024 ity. Entina anamariana izany dia maro ireo hetsika karakarain'izy ireo ao anatin'izay fankalazana izay. Ikarakara fananana piano lehibe ny Madagasikara Mozarium mantelo hatramin'ny 5 aprily avy zao ao amin'ny IFM Manalakely. Entina anamariana ny fankalazana ny fahavalo taona ny sintifika ambanan'ity izany hetsika izany. Resy lahatra tokoa ny Madagasikara Mozarium fa manan-talenta ny malagasy. Etsendan'izany miatanoratra ireo mpakafy mozika klasika ka ho fampiroboroboana ny sehatra ny mozika klasika no antom-pisin'izao fananana piano zao. Misy kategoria anankiroa mazava tsara amin'io concours de piano io, catégorie excellence sy ny catégorie supérieure izay manana ny mahasamihafa azy amin'ny ataontsika hoe fahasarotana sy ny fahamoran'ny pièce na piano lalaovin'ireo mpandray anjara. Ny anisan'ny mahalehibe sy goavana ny concours de piano io ihany koa dia ny fanomezanay lelavola 1 million d'ariary ho an'ireo zay maresy amin'ny catégorie excellence ary 500 000 ariary amin'ny catégorie supérieure. Ny mpitsara mandritra ny concours de piano io dia olona malaza ary tena faran'izay manan-talenta amin'ny fitendrena piano malagasy vahiny. Dia eo i Mirana Randry izay fantatsika malaza eto Madagasikara, eo ihany koa i Reinhard Schwartz izay anisany namorona ny CNMD tamin'izany andro izany ary pianista malaza mbola mampianatra ankehitriny. Eo ihany koa Mahery Andrianaivoravelona izay nasaina manokana ho avy eto Madagasikara anao ny fitsarana n'io concours de piano io. Etsendanin'izany dia fenodeveny tetiandron'ny Madagasikara Mozarium amin'ity taona 2024 ity. Isan'ny lehibe indrindra karakarainy ihany koa ny concert classique de midi fampisehoana mozika klasika indraiky amby 10 taona isam-bolana izay hanomboka ny 20 febroary avy zao. Ho fizarana ny traikefan'ireo mpanao mozika klasika matianina mivoatra any ivelany ihany koa dia nanasa mpanakanto toy any Mahery Andrianaivoravelona sy ilay mpitendry violon français Léo Marie ihany koa ny fikambanana. Amin'ny volana aprily avy zao ny tonga ny voalohany raha toka amin'ny oktobra kosa ny faharoa. Isy ihany koa ny fandefasana fampisehoana nataon'ny Metropolitan Opera ao New York amin'ny 17 janoary avy zao ao amin'ny IFM Matrany. Tapitra ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mangatsitraka tompoko lahy veloma tompoko vavy.